tonga ato anatin'ny fandarana zara hevitra indray tsika fandarana zara hevitra raha tsy hivina dia andraisana vahiny iresahana fiainam-pirenena itondrana fa mankafakana ny zava-misy iaina ny vahoaka malagasy eo amin'ny sehatra iraisan'ny-pirenena ihany koa ny mpandrindra national ny front de libération nationale na ny FLN Andriamatoa Miaramana Jean-Pierre na iada no fantaran-dritra azy amin'ny tontolo politika no vahintsika amin'ity androany ity miarabanao tompoko. Ya dia efa miarabanao Michel dia misaotra ny CM radio amin'ny fanasana ary dia mirary anareo vahoaka izay manaraka ny fandaharana ary manokam-patanana anareo mba hanaraka izany hatramin'ny farany. Somary resatsika kely ny zava-nisy tapany marina teo tamin'ity alakamisy ity nisy an'ilay hoe mpanolotsain'ny tanàna Antananarivo Lilira Farala Babarakotoroko Clémence Rarnirina nandefa taratasy tery amin'ny anteny Merandolona tery tsy manaiky lembenana fahitan'ny FLN n'le hoe tsy manaiky lembenana amin'izao fotoana izao manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena mihitsy ihany koa ny vahoaka malagasy aiza ho aizintsika amin'izao fotoana izao mbola ao anatin'le hoe rafitra demokratika hoe Madagasikara manana an'izay zato izay sa hoe tena efa demokratika ho an'le eo amin'ny mpitondra samy mpitondra sisa voatsela tokoa tsika zay no nandalo ny fankalazana nylay andro iraisam-pirenena ho an'ny demokrasia hitatsika tsara fa ataontsika hoe nangingina izany zavatra zany raha ny fizerena événement zany ataony ny fanjakana hatramin'izay dia anisany nangingina izy io ny antony dia tsotra ihany satria izy mihitsy no mahatsapatena fa efa tsy ao anatiny resaka momba ny demokrasia tsony eto Madagasikara ny marina ny eto amintsika dia mamilivily ny hoe misy demokrasia eto amintsika satria misy fifidianana ny fifidianana tompoko dia natokana ho an'ny tany republikanina rehetrarehetra na demokrasia izy na monarchia izy na plutokrasia izy rehefa tany republikanina dia mandalo fifidianana ny fametrahana ny mpitondra ao aminy ny fametrahana mpitondra amin'ny alalan'ny fifidianana tsy midika mihitsy hoe zany hoe demokrasia fa ny demokrasia dia hoe lay source de pouvoir lay fototra lay fahefana zany dia avy amin'ny vahoaka izay no atao hoe demokrasia fa rehefa ohatra ka ilay vahoaka izay eritreretinao fa ho tompon'ny fahefana no tsy afaka amin'ny teny mangina makina dia tsisy demokrasia eo amin'le tanjony fanjakana indrindra moa fa anisan'izany ny hoe tsy fahafahany manao hevitra ntsony noho ny fametrahany lay fitondrana barrière na fisakana tsy ahafahany manatanteraka n'izay zoan'izay zay no misy eto Madagasikara ka raha milaza ankehitriny zany ataontsika hoe misy ireo namana izay avy amin'ny mpanolotsaina Antananarivo maneho hevitra hoe tsy manaiky lembenana na ny malagasy koa nge mety hoe tsy manaiky lembenana zany fa lasa slogan fotsiny zany tsisa ankehitriny satria rahantsika mahita nge fa rehefa misy ny fanehoan-kevitra ohatran'ireny dia manjary misy fisamborana misy fanagadrana misy filazana mahazava ombeny fa fanakorontanana tsy nahazoana lalana ny fiainan'ny firenena le izy satria tsy nahazahoana lalana zay mihitsy le anina le izy atteinte à la sûreté de l'état zay foana mahazava ho azy fa ninonina ataonao ka ny hevitra ankalamanjana dia azo adika foana hoe manohitohina ny fahefam-panjakana izany ary mazava ho azy nge zany satria ny fahefam-panjakana misy eto amintsika dia efa tsy mety tsony ho an'ny firenena dia mora ny ahafahana mandika izany hoe manotoana ny fiainan'ny fitondram-panjakana le izy raha ny zava-misy mantsy dia fa tsy misitraka n'le zo fototra ihany koa ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao Andriamatoa Miaramana Jean-Pierre ao anatin'le hoe tsy misitraka jiro tsy misitraka rano ara-dalàna intsony nefa ireo azo lazaina hoe zo fototra indrindra ny rano anisan'ireny tarihan'reto mpanolotsain'ny tanàna reto zao ny bidon jaune marobe nitarihany teo amin'lohan'ny lapany anteny Merandovolona teo ihany koa ny mitondra labzi amin'izao fotoana izao aiza ho aizintsika amin'izany zany hoe tahaky an'le zo fototra amin'izao fotoana izao inona tokony ho ataon'ny malagasy ihany koa anairana an'ireo hoe tompona andraikitra no fidiana tompona andraikitra no tendreny le nomentsika fahefana ihany koa hoe tsy ezotsonina zo zavatra ao fa vao le izy rehefa tsy vita dia miela ny tena marina ny eo dia izay ny lalam-pandrenana io aoka ho fantatsika zany fa ny lalam-pandrenana io ary mbola mafisy koa fa ny flo pirenena mitondra ankehitriny no nanao an'io lalam-pandrenana io ary nampandany azy ny taheny tamin'ny zavatra no eritreretiny io zavatra io zany io fitondrana io ny dikan'izany le lalam-pandrenana mihitsiny no hitatsika zany ankehitriny fa tsy mety satria tsy mifanaraka amin'ny eritreretany azy ny fipetraky ny rafitra
mipetraka rehefa avy teo anisan'izany ohatra ny nety ny eritreretany hoe ingara valomanana no mety ho lany filoham-pirenena teo de izy ny prime ministre izy ny mpanohitra dia tsy nety taminy zany le izy satria ny famadika am'izay ny zava-misy izy ndray ny lasa eo am'le toerana lay filohan'ny repoblika symbolika tsy manana fahefana noho iny izay ny mahatonga azy lasa manitsakitsaka ny lalam-panorenana satria raha jerentsika de na ny ministera rehetrarehetra sy ny rehetrarehetra mihitsy zany de lasa any amin'ny fahefana foibe olona no mibaiko arabola na ny fampiasana rehetrarehetra ny commune rehetrarehetra erany Madagasikara de sahirana noho izany vao maly ianao raha miheno an'lay ataontsika ty chef districtny Arivony Mamo de milaza izy fa ny vola ampiasaina am'izao izy mbola volany siady tamy 2023 tena tsy mandengy zany 2023 ianao 2025 na za teo amin'ny toeran'le chef district de mienatra satria zany no fahefana tantanako fanjakana erahako lasa zavatra manahirana be ohatry zany le izy le lalam-panorenana io zany sady vohitsakitsaka tsy afahana mitona ny tany sy ny fanjakana araky ny tokony izy ara-pomba demokratika de inona ny fiafarany vohitsakitsaka tanteraka ny an'ny vahoaka ao anatiny io lalam-panorenana io raha jerentsika de hoe tokony misitraka fitsabona maimaimpona mo filazatsika azy fa za tena manazava tsy maimaimpona izany ny fitsabona sitrahanao eny amin'ny hôpitaly raha ohatra ianao tsy ampandoavina vola itsony fa raha mbola ampandoavina vola ianao de nidikan'izay manoro vola fanoroany ianao zany satria ireny hôpitaly reny ny fitsabona amin'ny hôpitaly de tokony amin'ny alalan'ny hetra zay le hoe contribution nataonao tamin'ny alalan'ny hetra izay no tokony hitsabonanao rehefa tonga any amin'ny hôpitaly ianao ary roa ihany ny zavatra tena ngeda be nge angatan'ny olona zany ny ray de ny fahasalamana io ny fitsabona zany raha ohatra tonga eny amin'ny trampitsabona ianao de tokony amin'ny alala ny volam-panjakana no hitsabonanao ny faharoa de ny fampianarana ny ankizy farafaratsiny fanabeazana fototra ny vola am'ireny zany efa voalohanao tamin'ny contribution nataonao na mividy anany ianao na mividy ovy ianao na mividy sigary ianao na mividy inona ianao na mividy inona de efa ny participer efa ny contribuer tamin'ny hanaovana nyzany zavatra zany de izany zavatra zany no tokony izy hitatsika tsara nge fa raha hitentsika hoe avaizany vola hanakaramana ireo olona be karama be mitondra fanjakana ankehitriny de amin'ny alalany contribution nataonao io amin'ny alalany io latsakemboka nataonao io isaky mividy zavatra io ianao zay ny vola ny fanjakana zany tsy manam-bola fa ny vahoaka ny nanome vola ho tatanina ny fanjakana fa ny fanjakana zany tsy manam-bola na ariary fa volam-bahoaka vola nangon'ny vahoaka io to amin'io de izany zavatra zany tokony hoe tsy hoe fanakanana an'le zoan'lay vahoaka fotsiny fa finanana ny zoan'lay vahoaka mihitsiny hoe nakaiza ary lay vola tokony hitsabona an'lay vahoaka nakaiza le vola tokony ampianarana an'le vahoaka ireny zavatra rehetrarehetra reny filazana fa mizarany zao any amin'ny fianarana sy ny anna rehetrarehetra reny de efa karazana maskarady fotsiny fanarotsaronana fotsiny ny hoe tokony ianao ahazo isitraka ny vola efa nangoninao tamin'ny alalan'izay contribution zay fa lay olona indray ankehitriny no milaza fa manome anao zany de izay zavatra zay zany no teneniko hoe tena manahirana reto amin'ny tany sy ny fanjakany ary ny fisindreny zavatra reny de mampalahelo misy olona ao amin'ny fitondrana milaza fa tsy manitra ny vahoaka malagasy nefa ny fitondrana ihany no miteny hoe sahirana le vahoaka fa ndao mena an'izao ndao mena kahe sahirana le vahoaka fa ndao tsy fantatry tsony zany hoe inona ny tiano tenenina hoe tsy sahirana ve ny vahoaka malagasy fa tsy mahanitra zavatra tena tsy mitombona mihitsy ny ary za le olona mitenenina hoe tsy mahanitra vahoaka malagasy tokony hiady atrano mihitsy ny zareo satria tena ny olona miaraka aminao mihitsy no milaza ankehitriny fa sahirana ny vahoaka malagasy ka tokony ho zarazaraina zavatra ohatran'io zany iny le politika ny fizarazarany ty mihitsy ny fahitan'ny FLN ve tsy karazany fanabadonany malagasy ihany le izy zaraina koveta fa tsisy rano zaraina jiron'akoho zay mihitsy le filazana azy tena hoe jiron'akoho no zaraina zany hoe manazavanao fotsiny fa tsy afaka hierinao tsony le herinaratra misedra olona fatapany herinaratra Antananarivo sy ny manodidina amin'izao fotoana zao azavakely le jiron'akoho nge tsy nitenitenen'ny olona fotsiny
fa le jiro no zaraina tamin'io fotoana io le jiro fatao any anaty fiompiana poulet de chair zay no mahajirona koa anazy ary tena jirona koa mihitsy iny fa izao io zany izy atao am jirony lasa jiron'olona ndray iny tena any ny fampanantenana nge raha ity fitondrana ty manahirana be ny miaino azy raha ny fampanantenana satria raha ny fampanantenana anisany nataony ty fitondrana ty de anisany nampanantenatsika an'izany hoe nitady cerveau tany an-dafy zany izy mba hitondra anampy azy amin'ny fitondrana ny tanitsy ny fanjakana de farany teo hitatsika fa tonga le kranina zany le kabeso ny tonga nefa cerveau ny tedavina tany de izany zavatra zany nge de efa tsy efa ahitantsika hoe ihany be de be ireo zavatra nampanentaneny na ny vely rano na hitantsika ny lasany laky ny arivo no hita ny lalana 20 kilometra lalambe migodana 20 kilometra lalana tsy lalambe migodana fa lasa lalambe igagana 20 kilometra fotsiny vita zany zavatra zany manahirana amin'ny fitondrana amin'ny fampanenana be debe ny zavatra fampanantenana reny nisy fotoana izy hoe asa radadidinareo ny teny izy hoe maimaim-poana ny fandraisana ny fidirana any amin'ny hôpitaly de iny mo tena hoe ny fanarahan'izy mianaka mihitsy ialakitsy iny manona ny anarany Ramatoa TV plus taloha de navaripariny teo zany hoe ianao président o sisy nyteny hoe maimaim-poana de tsy mbola nyteny an'izany mihitsy de rehefa naverina nefany ilay fandarana de hitatsika fa nyteny izy betsaka zany ary io nge tsy fampanantenana le hoe maimaim-poana ny fitsaboana tokony maimaim-poana ny fidirana mianatra ho an'ny mpianatra any amin'ny EPP tsy lalam-panorenana io zo fototra araky ny teninao teo tokony ho zakainy ny vahoaka io ny aina zany ny rano zany de aina zany zany na itsika rehetrarehetra manao an'izany aina zany ary fataro tsara fa mbola sarotra be nge ny eritseretatsika ny hoe resaka rano tsisy ny rano ve ny tsisy sa ilay vola anadiovana ny rano ny tsisy satria fatatsika tsara fa tsy ny firenena malagasy loatra ny miantoka ny vola andiovana ny rano ho lasa rano fisotro madio fa misy mpiara-manantoka ao efa marisarisa ve le mpiara-manantoka sa ahoana no mahatonga an'le izy satria tsy ny rano zany ny tsisy eto Madagasikara tsy misy an'izany hoe rano hoe ritsa zany eo misy rano fa lay fatra n'lay rano voadio no zaraina rationnena amintsika no mahatonga n'io fahatapahatapahan'ny rano eo fa tsy mitombona loatra le tsy fisian'ny rano zany zany tena resaka lainga zany ny rano misy foana eo aharina mbola no avofolo eny amin'io rano zay rano fisotro madio vitatsika io tsika raha manana moyen tsika ahafana manadio an'le rano tsy misy olana mihitsy ny zany zavatra zany anisan'zany koa ny raha hita fatatsika tsara ny resaka momba ny électricité ange ny énergie ny électricité ny anisan'ny énergie tena hoe fototsy ny ainy ny vahoaka malagasy na zany fampidinana n'ireo orinasa lehibe na zany fampidinana n'ireo orinasa majinika na zany hazavana ho an'ny tokantrano tsirairay hazavana ho an'ny elankelatrano ty elanana am'ireny hoe tsy sy ny fandrimpanemana sy ny karazan'ireny ary anisany mampiodina ny hôpitaly satria ny hôpitaly de maro ireo fitaovana miasa mandeha amin'ny herinaratra any amin'ny hôpitaly any zay voatery mikatso rehefa tonga ny fahatapahan-jiro izany zavatra zany tsy tena any amin'izy zany ane ny mahatonga atsika amin'ny teny hoe tsy hoe le vita tsara le trano de hoe hôpitaly manara-penitra io fa hôpitaly manara-penitra io rehefa afaka miodina ara-dalàna ary mahazo ny sahazazy ny tsirairay ohatra ny mpitsabo mahazo ny karamany araky ny tokony ho izy ny mpanampy ny mpitsabo mahazo ny fonitany araky ny tokony ho izy ny marary mahazo fitsaboana araky ny tokony ho izy ary ny fataro tsara fa ny marary rehefa tsaboana tsy resaka fanafody fotsiny fa na ny sakafo mifanaraka amin'ny toe-pahasalamany azy de anisany ao anatin'ny fitsaboana izany tamin'ny androny tsiranany zany de nisy tamin'ny androny tsiranany ianao tamin'ny androny fanjanahantany ianao na ny mpiambina marary arany de mahazo sakafo sahaza ny mpiambina marary mahazo sakafo sahaza ny marary mahazo fandrina sahaza ny rehetrarehetra ao amin'ny hôpitaly fa tsy nanara-penitra zany fa ny manara-penitra zany de atokony hanana zavatra rehetrarehetra ahafana mitsabo am'izao ary tsy magaga nge raha hoe betsaka ny maty mivoaka ny hôpitaly rehefa ohatra ka tsy feno lay fenitra resahana eo am'le hoe fanovana sy ny hoe resaka lalam-panorenana tsy mifanaraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara ihany koa fahitan'ny FLN ty hoe resaka demokrasia ity
ny rarainy teo ampitondra fanjakana izy io ny alatsinainy teo tam'le hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny demokrasia le hoe fototra ijoron'ny demokrasia sy ny mahademokrasia ny fandraisana anjarany rehetra amin'ny fifidianana raha ny fifidianana loholon'ny Madagasikara ho tanterahana ny faraika amby folo ny volana desambra zao de azo lazay fa ho an'ny mpanambola satria mitentina enimpolo tapitrisa ariary mifidy vaventy no mifidy andreo loholon'ny Madagasikara ireo ny fifidianana tany alohan'izay de azo lazaina fa nampitaraina ny rehetra ihany koa ny antobola zay no takina tamin'izany fa hitan'ny FLN indray an'ity hoe fifidianana ity inona ny tokony hovaina amin'io satria lasa mampanono foana ireo maniry latsaka hovidiana le izy satria lasa ho an'ny mpanambola fa tsy ho an'ny mpanakevitra intsony na manana finiavana ampandroso le fandraisana anjara amin'ny fifidianana zany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ya efa voalazako teo aloha fa averiko tena mafisina mihitsiny zany fa ny hoe fifidianana zany de tsy mamaritra mihitsiny ny firenena anankiray hoe demokrasia rehefa misy ho an'ny fifidianana satria na firenena monarchie na firenena dictature na firenena inona io rehefa misafidy hoe républicaine dia amin'ny alalan'ny fifidianana no hametrahana ny olona mpitondra ilay maha-républicaine azy zany mahatonga an'izay fa azo antoka mihitsy na république monarchie izy de fifidianana no hametrahana an'le olona eo fa ny fifidianana tsy mamaritra ny demokrasia ao anatin'ny fotsiny zany hoe rehefa pays démocrate de tokony amin'ny alalan'ny safidim-bahoaka no ametrahana azy fa izao lay fepetra raha ny resaka momba ny fifidianana eto amintsika zany ny fitantanana azay ny nanoeran'ny FLN foana hatramin'izay ka hatramin'ny androany ny resaka hoe CENI tsy le olona fa le rafitra CENI zany tena tsy ekenay mihitsy satria io aty Afrika ny misy an'io aty Afrika ihany misy an'io le CENI io ohatra eto Madagasikara io nge tsy hoe tsy ony mikarakara ny datim-pifidianana tsy ony manapaka hoe andao anao fifidianana antsika misy andreto fifidianana ndreto tokony atao fa andao ataotsika any gouvernement tany manapaka an'izany suggestion fotsiny no alefany any amin'ny gouvernement nefa légal voie légal zany tokony hoe tsy maintsy atao le fifidianana anisan'izany ny mahatonga an'io fifidianana zao tsy ny momba ny région rehetrarehetra tsisy vita efa hatramin'izay be de be ny tsy vita amin'ny fifidianana tsy natao mihitsy voalaza ao anatin'io lalam-pandrenio fa tsy natao mihitsy hatramin'ny androany tsy manana fahadisoana ve ny CENI amin'izany satria misy fifidianana tokony karakarainy nefa tsy ataony afaka milaza izy tsy manana fahadisoana satria tsy izy nikatana ny fifidianana fa ny gouvernement tany manapaka hitanao le vola zany zay zavatra zay zany lazainy hoe tsy indépendant ny CENI nefa ny apetrakitsika eo zany tokony misy fanovana amin'ny resaka fifidianana jere faharoa misy fifidianana tokony hiverina tsisy tanterahany CENI tsotra kely ny antony raha ohatra izy ka nanao fangatahana tamin'ny gouvernement ny tokony amerenana an'ireny fifidianana ireny ka nylavo ny gouvernement zay resaka hafa fa io efa misy fampiresahana aloha mahatoa tsy mangataka izy ny ary koa tsy manapaka satria tsy nangataka izy zany ny fifidianana misy eto amintsika zao azo aroso ve ny fifidianana raha ohatra ka tsy voafaritra tsara hoe atraiza no atao hoe vahoaka mpifidy tokony voafaritra mazava tsara izany fa tsy hoe rehefa misy olona roa na telo na folo mifidy de lazaina fa zay no vahoaka tsy hoe rehefa nisy olona nosoratanao tao anaty lisy mpifidianana tao anatin'ny lisitry mpifidy de izay no atao hoe vahoaka rehefa ny ao anatin'io ihany nefa nio voasoratra ao io arany misy tsy tonga mifidy zany tokony hojerena aloha hoe rehefa mahatratra ny firisan-jatony vahoaka no mandray anjara amin'ny fifidianana no afaka atao hoe vahoaka izy satria ava amin'ny vahoaka ny fahefana na ilay olona tsy tonga mifidy na le olona tsy nisoratana anaty lisy mpifidianana de anisany tompon'ilay fahefana lay olona tsy voasoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana zany zay tompon'ny fahefana tsy nanome fahefana mihitsy an'izay olona voafidy eo noho izany tsy mbola nisy zany voafidim-bahoaka zany teto Madagasikara raha tsy voafaritra zay de noho izany zany raha ny fifidianana sénateur io de ohatr'izay koa be de be ny mpifidy vavety mbola tsy feno le hoe mpifidy vaventy ihany koa mantsy niteraka resabe amin'izao satria azo lazaina fa mpanolotsaina sy be ny tanàna ihany mbola misy ara ny commune notakin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana ny amerenana an'le fifidianana tsy tafaverina nanindry mafy mihitsy moa teo anivon'ny CENI an'le hoe reo hoe
reo mpifidy vaventy zay fa eo zany no mifidy aloha de ny be ny tanàna sasantsasany sy ny mpanolotsainy raha ny zava-misy am'izao fotoana zao crédible hoe zany le olona zay voafidy eo manana le elopolo tapitrisa ariary de tsotra kely aloha le izy efa teneniko teo tsy mbola nisy zany olona voafidy teto Madagasikara avy amin'ny safidim-bahoaka marina satria ampifidy amin'ny vahoaka telopolo tapitrisa andeha alaitsika ny atsasany no afaka mifidy de 10 tapitrisa ny olona ny fidiny Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina 2 tapitrisa izy milaza lany io ny 13 tapitrisa zany tsy nandany azy nefa nisy lazaina fa lanim-bahoaka misy mpifidy be dehibe 9 tapitrisa tokony soratana ao anaty lisy mpifidianana tsy soratana tsy anjaran'le olona ngeny manao anjany zay ny ilaina ny seny ianao mikarakara fifidianana nahoana tsy anao no mikarakara ny olona hoe izy aby ny tokony vidy ka rehefa ohatra lay olona 9 tapitrisa tsy navelanao kory aneo ny heviny na anaiky na tsy an'ireo olona voafidy reo midika an'zany tsy voafidim-bahoaka lay olona ireo mera be ny tanàna mpanolotsaina teneninao reo tsy voafidim-bahoaka zany reo rehefa raisinao zay principe zay akoatran'izay am'ireo olona ndray lazainao fa voafidim-bahoaka ray mbola tsy ampy ndray ny isany zay zavatra zay ngely izy misy olona tokony hifidy tsy ao tsy tafiditra anatin'le lista mihitsy de dikan'izay tsy voafidim-bahoaka tsy mahasolo tena ny vahoaka mihitsy reo na inona ho lazaitsika fa raha voafidim-bahoaka reo tsy ohatr'izao ny firenentsika ny olana misy eto Madagasikara nge dia ny vahoaka mihitsy no tsy miara-miasa amin'ny fanjakana satria ny fanjakana raha miresaka fambolem-bary anao na miresaka zao anao na miresaka zao anao le vahoaka mihitsy ny tsy hitanao amina zavatra rehetrarehetra fa ireo mpisolelaka sy mpangataka miandry manavany an-danitra reo no hitanao misehoseho reo ihany no hitanao misehoseho reo le mahazo roetsy omena maimaimpona mahazo koveta reo ihany no hitanao eo fa ny akoatran'izay tsy hitanao midikan'izay tsy mahasolo tena ny vahoaka mihitsy lay olona teneninao hoe mpifidy vavety reo ary nareo olona zay milaza fa voafidy reo tsy mahasolo tena ny vahoaka mato mikorotana ohatran'izao ny tany sy ny firenena le hoe mikorotana ny tany sy ny firenena nisehona zavatra toy izay tany Arivomamo zay hoe disadisa teo amin'ny lehibe ny distrika sy ny solombavambahoaka nitarika fidinana an-dalambe tany Meritsitosika ny solombavambahoaka nitaky le hoe fametraha-pialana sy ny hoe fanalana ity lehibe ny distrika ity ny fahitan'ny FLN le hoe zava-misy am'izao fotoana zao efa tsy rototra am'izany tsony hoe le hoe hitaky fanovana ny olo-pirenena tsirairay fa miandry an'le mpitarika everina fa ho crédible am'izao fotoana zao raha ny tena marina ny hitatsika tsara fa navita ny fifidianana de efa nisy ny fanakianana hoe tsy be deabe ny osika be deabe ny tsy fanarahan-dalàna tamin'ny fifidianana ary io tsy ny mpanohitra irery no ny teny an'izany fa misy ireo mpiaradia amin'ny fanjakana amin'ny mpitondra anisany nametraka fitoriana nametraka fitarainana sy ny anna rehetrarehetra hoe tsy mikorotana le fifidianana tsy ara-dalàna misy alatra misy inona dikan'izany zany aloha ilay fifidianana ho an'ny rehetrarehetra tsy crédible ny fametrahana ny olom-boafidy zany no tsy crédible mihitsy dikan'izay be dehibe ny olana rehetrarehetra efa mifamofao teny anao resaka Arivomamo teo de nateneniko teo hoe ilay lehibe ny distrika mihitsy ngeny nanazava hoe le siady tamin'ny 2023 zao no kasihany nefa tsika 2025 ara-dalàna zany raha misy ny fandroitana am'izany fa ny tena marina efa be loatra ny zavatra makaleo an'ilay vahoaka be loatra ireny olona reny tenentsika député vaovao reny nge betsaka ny fampanantenana nataony tam'le vahoaka ary nieritseritra izy fa tena hitondra andrarabriky ngeda be hanapina n'ilay fitondrana hampandroso ny faritra nisy azy io anefa tsy afaka nanao an'izany izy satria maninona rehefa tonga atao am'le toerany député tao izy be deabe reo député indépendant tratran'izany sareo député na antoko vaovao zay vao nirotsaka atao anatin'io be deabe ny tratran'izany mieritseritra fa hitondra ny anjarabriky tsara hanapina n'izao fitondrana zao kanefany rehefa tonga atao izy de fatany fa izy ndray voakaly
voasakana tsy afaka manao an'izao tsy mahafaka miteny an'izao tandremo miteny an'izao fa manala baraka atsika zany lasa izany ingely izy de farany lasa misy fahasorenana de hitatsika fa na misy arany finiavana te hanampiny olona tam'le fitsaboana amin'ny alalan'lay fitsaboana mandehandeha zany de voasakana satria lasa ohatran'ny fieritseritanazy hoe manitsaka ny plaque bandiny filohan'ny repoblika manao an'le caravane médical lasa zany inge le eto amitsika ary io efa olana efa ela be io satria fatatsika tsara fa misy lalàna inge milaza fa raha manana fanampiana tokony mena ny traboana sy ny any anao de tsy maintsy alefanao any amin'ny PNGRC enao ve eo an-tanànanao misy traboana misy trano may zao tany mananjary te hanome fanampiana andreo olo reo anao de andeha hiakatra ty Antananarivo ho any amin'ny PNGRC hoe ty misy tolona omeko andreo olo reo ananany fa tsy tonga de ho atolotra ho any anefa n'izy novonjehanao araky ny lalàna fa tsy ara-dalàna ny zavatra ataony raha manao an'izany izy lasa mijery fotsiny izy mitaza-potsiny an'lay olona main-trano na te amin'ny tolona ary izy lasa mitaza-potsiny satria raha ny fotoana andehany any any amin'ny PNGRC hitomany andreo etandreo makany amin'ny PNGRC ny fotoana iandrasany any PNGRC hitona andreo makany amin'ilana hitany fa tena tsisy alaivanazy tsony satria ho faty an'ilay olona lasa izany ny sakana mahatonga ny olona rehetrarehetra tsy te hanao zavatra am'izao tsy afaka manao zavatra na te hanampy azy akoatran'izay le PNGRC tsy hitanao hoe ahoana na ahoana io zao nisy favoazana tany mananjary amin'ny alana filohan'ny repoblika nanatitra vary faizany amin'ny anaran'ny filohan'ny repoblika faizany PNGRC nge mikaraka tokony anao an'izany fa maninona nisy andreny vary reny tsy tamin'ny fotoana tsy fananan'olona vary nomena azy raha io fahamaizana trano io de tolona ny ilain'ny olona hazo ny ilain'ny olona fantsika ny ilain'ny olona ahafahany manangana trano aingana de aingana satria zany tsy manan-kelofana izy raha omenao tolona folo isan'olona izy mba efa mavita trano lay kely eo izy aloha mba ahafahany mipetraka zany ny problemany azadio fa le toerana mahitany inge akaikina ranomasina raha ny prévoir gouverner se prévoir raha ny prévoir ny zavatra ohatran'izany ny gouvernement nareo minisitra milaza mahay rehetrarehetra zao tsy sarotra izany azo atao tsara amin'ny fotoana tsy mamainy trano zao tsika am'resaka zao ny mampiofana tovolahy roapolo isam-pokotany hahay ny asana pompier na tsy ho pompier azy izy fa hofaninao izy ahay ny asana pompier ahay ny asana olona hoe indrindra fa amin'ny cyclone ny fomba fanaovana vonjyaina ny fanaovana vonjy-taitra ny fomba fanonjeny olona anaty rano fomba fanonjeny olona amina hay-trano ohatran'ireny hofaninao ny gouvernement tokony izany fanofanana olona roapolo isam-pokotany fotsiny manao an'izany amin'izay fotoan'izay rehefa misy ny loza reo aloha fa misy roapolo azo raisina manao an'le izy pompy anankiray fotsiny ho na ireny pompy fanaovany olona lavazy reny surpression ataotsika hoe haute pression fanaovana carcheur reny fanaovany olona lavazy reny fotsiny ary anankiray tam'ireny nitrohana an'io ranomasina io mba nisy maty an'le afo fa aiza rangaty ny fandrosoana tena raha mijery anao région n'Analamanga tsy manana pompier région n'Analamanga tsy manana pompier manana tsika manana gouverneur tsy manana pompier akaona no fomba anana kely any hoe angataka hoe ameo pompier zay fa ianao ahoana ny région aza tsy manana pompier eto Analamanga zao de ny Antananarivo renivohitra zao no mba manana pompier Serana-piaramanidina de privé Serana-piaramanidina de misy commune kelikely reny manana pompier fotrany aneny sabotsina mena anao hitako ohatran'io fa tsy miasa tsony le pompier fa le izy nge ny olana de zao hoe tsy le fananana an'le fitaovana fa ny fananana an'ilay olona mahay an'ilay asa zany ny tokony atao na eto Antananarivo renivohitra raha tokony misy fanofanana ny olona isaky ny fokotany zany teneko anao zany hoe roapolo tovolahy roapolo isaky ny fokotany mba hafahana zany rehefa misy ny trano tonga ny pompier de afaka manampy azy olona certifié agréé tsy haiko na inona izy ilazana azy fa olona mahay tsara n'ilay asa zany ny tokony ataon'ny gouvernement io hoe reto fisina rafitra isan'ambaratonga andreto ihany koa ve zany azo heverina fa sakana ho am'le hoe fampandrosoana miainga eny fotony na le fampandrosoana tonga de hoe eny fotony ohatra ny resantsika ny arivo mamy teo misy ny
solomba vahoaka ny lehibe ny district ndray olombo fidy avy amin'ny vahoaka ndray olombo tendry avy amin'ny fitondram-panjakana reo matetika rehefa tsy mitovivitra de lasa miady hitantsika arivo mamo eo am'le hoe fampandrosoana sy le hoe rehefa misy ny vonina miseho eny anivona fiarahamonina eny misy dranomay misy tondradrano de matetika misedra volana ihany koa lasa ny miaramila ny zandary mirotsaka antsehatra manao an'le asana mpamonjy tsy ampy ny mpamonjy voina ny tany mananjary nisy le fiarabe fa tsy misy mahay mampiasa azy zay le teny keo tsy nisy fanomanana tsy prévoir tsy nanofana olona izy fa zako miteny aminao fa ndraindray me rehefa mieno ny reto ministra ankehitriny miteny reto hoe manomboka izao dia eny fotony ny anomboan'ny asa manomboka izao de anao an'izao tsika manomboka izao fitondrana Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina de efa tamin'ny 2009 fa tsy manomboka izao efa tany amin'ny 2009 ary ny ataontsika hoe lazainy fa fahefana ara-dalàna no raisiny de tamin'ny 2018 tsara dalàna zany aloha mbola mety tsara anazy raha araky ny teniny de mbola efa tany 2009 nakany zany fa ny ara-dalàna ho tsisy de nanomboka tamin'ny 2019 zany ny tena raisitsika tena ara-dalàna nanomboka tamin'ny 2019 fa tsy manomboka izao rehefa mianatra politika ianao de mahafantatra tsara fa tsisy an'izany fampandrosoana any ambony latabatra izany tsy misy an'izany tsy hoe any ambony latabatra any ambraonao any avoloana ohatr'izany manomboka ny fampandrosoana any Madagasikara tsy misy ny anatra an'izany fa ny fampandrosoana dia eny fotony foana tsy maintsy eny fotony foana zany hoe amin'ny fotoana vao hitondranao ny fitondrana ny tany sy ny fanjakana dia tsy maintsy eny fotony ianao ny miasa ary ny lalàna rehetrarehetra na ny projet de société rehetrarehetra homaninao na ny lalàna rehetrarehetra na ny programme de gouvernement apetraka ao dia tokony apietsika ny ratsamangaiky rehetra eny fotony zay tsisy zany hatramin'ny androany satria raha mijeritsika de ny ministera ny ministra mandeha midina manao rody be midina etsy manao eroa atramina fanadiovana tatatra aza de ministra no mandeha midina tetsy amin'ny kanalina andretany zany zavatra zany tena zavatra tsy izy mihitsy zany le fomba fitondrana an'le firenena mihitsy tsy mampety azy satria ny firenena tsy eny ambony latabatra no mampandroso azy fa teny ny fotony foana ka rehefa tsy hainao ny manetsika ny olona ny fotony de izay ny mahatonga atsika tsy mandroso zao ary ny tena loza rehefa tsy nifidy anao lay olona ny fotony tsy raha hevitra aminao le olona ny fotony ninninona teneninao tsy raha iny de lazainao fa mila ovaina ny toetsainy nefa tsy fakatoavana anao io tsy anaovany zavatra io tsy misy malagasy tsy malala madio zany mahafantatra an'izany daholo fa tsy fakatoavana anao no mahatonga azy tsy manao an'io satria izy tsy nifidy anao izy tsy manaiky anao fa ianao n'olona nofidiana de avelany ianao de miteny ianao avela aloha teo fe zany le firenena ianao no milaza ny zavatra ho ataonao de avelany eo anao zay zavatra say-patanao eo fa izy de miaina fotsiny amin'ny de io rahantsika mahita io tsika nge tsy ianina nge raha miteny ianao hoe tsy mihinan-kanina ny tokantranonao karay tsy miasa ny ray mpianakaviana midika an'izany nge tsisy asa afaka ataony fa ny olona tokony amorona asa tsy mamorona asa satria tsy mety aminy miara-miasa aminao tsy nifidy anao izy tsy hainao ny mampiasa azy zay nge le olana misy eto amintsika raha nisy an'ilay tranga miparitaka tenivina tambazotra ny serasera iny ny secrétaire général ny ministère ny serasera sy ny kolotsainy ny orakoran'ny olona teny amin'ny kanjany teny amin'ny lapan'ny kolotsaina rehefa nanolotra mari-pakasitrahana ho anam-panakanto iray ny filohan'ny antenymeran-doolona ny alahady teo tratra ny orakoraka sy tsioka raha nikasana andray fitenenana nandritra ny fanapahana mofomamy tamin'ny siosehatra nataon'ny koraly ny polisy pirenena teny Antsahamanitra fahitan'ny FLN andreny zavatra reny ve zany azo lazaina fa hoe tsy fankasitrahana sy le hoe faneriterena ankolaka ny fahalalany olona iteny ka rehefa mahita occasion ny olona anehoana an'izany hoe tsy fankasitrahana zany de amin'ny alalana orakoraka sy tsioka mbola tsy tonga hatramin'le hoe toratoraka aloha eto fa mbola izay no anehoana an'le hoe tsy fahafaliana nreto hoe olo-mpanjakana olom-botendry mpanjakany reto tsy vo ireo ihany nge tsy vo ny ministra ny tsy ministry ny serasera iny ihany nahazo an'izany secrétaire tsy vo Andriamatoa filohan'ny antenymeran-doolona ihany no tratran'izany tsy vo ireny ihany no tratran'izany fa nisy olona efa nigadra mihitsy tanana nioaka
no tsy fahafaliana am'ilay filopirenena nisy filopirenena ny orokirahan'ny olona rehefa nandeha fataro tsara fa tsy hoe rehefa eo anao de mirokoraka ny olona tsy izay ihany tsy fahanehoana tsy fahafaliana fa misy filopirenena mandeha amin'ny fiarakodiany vo fantatry ny olona hoe andeha andalo ny filopirenena feno sisy ndalana rehetrarehetra fa rehefa ianao zany mandalo ka tsy feno de efa tsy fahafaliana zay aloha izy tsy tonga teto zay le mirokoraka aminao satria raha mirokoraka aminao ndray manko izy de lazainao hoe mila ovaina ny toetsainy fa aleon'ny olona nge zay na aleon'ny olona nge rehefa sakananao izy tsy teny de na aleon'ny olona mitoetra am'le hoe zay mangina volamena zany no mahatonga ny olona be de be tsy miteny io lay toetsaina ny tazaina azy hoe zay mangina volamena matoy zany mangina misy antony eo ny fanginana io tsy midika hoe fanekenanao io fa efa be loatra ny tsy fanekenanao zay no mahatonga azy hoe zay mangina volamena maro nge ny olona te hiteny zay ngamany ataoko hoe tsy mety aminay fotsiny tsy miteny satria zay de mbola nitazaina am'le hoe ny adalan'ny tena tafindamba ny zazatina tsotsotsona rotsakazo de zay no mbola mahatonga na hiteny foana fa raha nany fitazana kristianina no ampiarina de hoe fa nareo angina nareo fa izy ny iady ny tompo no iady zany manahirany zany ianao io zany a rehefa tratra ny zavatra ohatran'izao hoe betsaka tsy miteny itsony a na de misy tsy mety ataonao arany a dia fataro tsara fa efa tsy akasitrahan'ny olona ntsony le ary zao no manahirana misy zao zavatra hita ataonao fa tsy mety de tia afanynamanao ianao fanesona ane zany zany no atao hoe fanesona faratapony ministra matetika ny tena mitehaka ohatran'izay zavatra efa fantatra zao fa tsy mety ny ataonao tsy mandeha am'izay loany de tia afany ianao fantan'izao anao fa tsy natsangana industrie na rara de ianao no meny champion amin'ny fananganana industrie fanesona izany mahay mitarika indrindra fanesona izany fa tsy de izany zavatra zany zany mila ianao koa zany mila tonga saina hoe misy zavatra tena efa tsy mety ianao zao nefa mahita ve fa tapaka lava ny jiro ny DG ny jirama nge ny fanjakana ny mametraka azy fa tsy ny vahoaka tsy ny mpiasa ny jirama raha ny mpiasa ny jirama tsy ho mihitsy ny DG tokony eo ary raha ny mpiasa ny jirama ainy ny mpiasa ny jirama no mampandeha ny jirama raha ny tokony ho izy araka ny baiko n'izay DG fa io mibaiko mandeha matoa ohatran'io ny jirama fa ianao zany tokony ahafantatra tsara hoe ity olona napetrako ty tsy mety raha ohatra tsy mandeha le zavatra fa ianao mbola ty hahafan'ny olona ihany io zao le DG io mbola eo mikarama be io koto inge ny karamany de koto ny zavatra tokony hoe mba hoe ahafahana manavitra an'le jirama raha hoe tena hoe farafaratsy fa mbola eo ihany le izy ianao zany ny mila tonga saina be dia be ny zavatra ohatran'izany be dia be fa ndraindray ilay olona ohatrany minimikipy mba tsy ilazako hoe misy tsikombakomba ratsy raha ianao de teneniko hoe minimikipy eo anatrehany aiza daholo ny bois de rose nikazatsika rehetrarehetra tamin'ny fanalana andravalomanana aiza daholo ny roplanina ny eramady rehetrarehetra tamin'ny alandravalomanana anao ka hatramin'ny andro aiza ny fananatsika rehetrarehetra tamin'ny andro nanalana andravalomanana anao ka hatramin'ny andrano aiza daholo zany efa tsy izy tsony tsy ravalomanana tsony ny resana am'zany fifitsika ny taoarinan'zay nakaiza daholo liany ataontsika hoe fahagagana mpanao mazio hoe volamena mivadika vy aiza le izy nge zay ary zay tenenako anao zany no anisan'ny tsy any akenay mihitsy ny fitrandrahana arianany kibony tany am'izao satria ny ariana kibony tany volamena efa hita mivaingana atao anaty kofra reny tsy hitapopoka ka hoana ninoko anao hoe isy ariana kibony tany hotrandrahana andreo de mbola ho hitapopoka ny efa teo ara tsy hitapopoka tsy fantatritsika hatramin'ny andraony hoe nakaiza le resantsika hoe navadiky natao vola 50 sy ny karazany tsy hitatsika le volana le volamenana le fanisasana diovona reny tsy hitatsika tsy fantatry tsy mahazo zavatra vo le izy nge rehefa tsy omenao le vaovao omenao ny fanazavana rehetrarehetra dia manjary zany korotana ny efarany
olan'izany mbola veriko ilay chef district ny Arivony Mango raha nanazava talohany siny fifanlanana hoe itsika ty Andriamatoa député de mbola volany 2023 ny ampiasaintsika tsy misy olana io fa rehefa komokomoninao izy volany misarona misy raha tsy ingy le izy zany io jerevo tsara ministre jao zao ny amin'ny fahasalamana volany misarona misy raha so izy mivoaka tsy nandray karama ohatran'izao misy korotana ohatran'izao ary mikorotana za de miteny fa raha tsy manazava ny sainy ny rehetrarehetra ny fanjakana manao carte sur table am'izao zava-misy rehetrarehetra eto amin'ny fireneny zao ary manaiky ny tsy fetezany ary mametraka rafitra hialana am'zany tsy fetezany zany fametrana ary rafitra hialana amin'ny tsy fetezany tsy milamina ntsony ty fireneny tera ohatr' zao satria iarahantsika mahita io be ny faty olona mifamonimono ny olona ny mivarotra vilany ny iarahantsika mahita rehetrarehetra zao moa zany mitarika bidon misy antony ene zany matoy ny olona manao hetsika de tokony no raisiny fanjakana amy tena izy ary fampiresahana tsara ifantiniana tsara ary amoahana hevitra mazava tsara sy fanapa-kevitra mazava tsara ialana sy tsy verenana am'ilay olana fa raha tsy zany ny olona de tsy maintsy mitaraina sy mitrotra ohatran'io foana ny fahitan'ny FLN ndreo hoe vondrona politika tsangatsangana am'izao fotoana zao fahitanareo tsy fa any amin'ny kajikajina hoe ikitika lalam-pandroenana ve ny fanambarany tseroa na le hoe fikasana apiditra ny mpanohitra am'izay ihany koa anatin'ny gouvernemanta raha isy zay fanivana gouvernemanta teo mo fanalana ministra no tena nisy fa itsay Christian Siandro Rajoelina teo foana nanomboka ny 2024 itsay Christian rehefa tany 2024 ministra niatrika fifidianana nametraka ny Andro Rajoelina teo zao nge le izy le politika eto amintsika zany de mazava be rehefa korotanyle mpitondra fanjakana le lalam-pandroenana na tsy adzay sy ny karazany de mefara amin'ny hoe vao lalam-pandroenana io zay ny tedaviny mba hahafahany miditra am'ilay 3e mandat politika mazava be zany zany tsy ilaina olona hoe manana agrégation amina politika vao afitakatra zany fa atony fotsiny hoe tsy mandeha araka ny tokony izy ny fampiarana ny lalam-pandroenana io de tsy maintsy mitrotra ny mpanohitra sy ny mpanao politika rehetrarehetra ovay le lalam-pandroenana fa tsy mandeha am'izay loany zany hoe mety endo fotsiny amin'ny hoe fanokanana n'ilay filoham-pirenena fa miafara amin'ny fanivana le lalam-pandroenana de tonga amin'ny tanjona iriny zany lay filoham-pirenena hoe hanao 3e mandat satria rehefa miova le lalam-pandroenana de afaka mirotsaka indray izy nefa fatatsika tsara alohany hatreto farany puissance ny électoral ny ohatran'io raha fahafahany mitantana ny mife ndreo sehatra momba ny fifidianana rehetrarehetra reo ny fitsaranavy momba ny lalam-pandroenana zay misy ankehitriny io de tsy afaka sarotra be ninona fa afaka andresy azy amin'ny alalana fifidianana nantoko politika inona hitambatra eo nantoko politika inona hitambatra eo za zany tena miteny an'izay mahitsiny izay raha ny fandehany zao io fitsanganana nantoko politika be de be io dia mandeha mihitsy io any amin'ny resaka ohatran'izany fa lay parti politika efa nisy rehetrarehetra teo de tsy maintsy asiana contre-poids de mazava hoe misy parti politika be de be mitsangana raha efa nisy folo teo manangana 20 dia ny feony 20 no mahery fa tsy ny feon'lay folo taloha ka rehefa misy zany ny filazana am'izay fotoan'izay fa ovaina ny lalam-pandroenana ilay 20 nitsangana farany tatimy mandresy fa tsy lay folo satria demokrasia ny resahantsika ny atsika zany nge ny resahantsika eo mora io zavatra tsy misy zavatra hoe zavatra hoe ilaina zavatra fahaizana be eo nahoana maika izy amin'io fifidianana sénateur am'izao io mba hahafahany mametraka firohan'ny sénat azo ny antoka tsara satria rehefa mipetraka ny filohan'ny sénat azo ny antoka tsara tsy mampaninina azy raha vary ny fitondrany satria io filohan'ny sénat io no mitondra ny tanitsy ny fanjakana araka le lalam-pandroenana raha ohatra ka rava le fahefana efa azo ny antoka zay de afaka petra ny le ana rehetrarehetra fa nitanjony de ny fahafahana manova lay constitution vaovao mba hahafahany mirotsaka indray amin'ny manaraka politique zany zany politique zany pour avoir accaparer le pouvoir
de tsy maintsy mitady moyen ohatra zany izy manao anazy zany tsy ihany fa ny mpanohitra am'izao no tokony iray feosa raha ina sy andinika tsara fa tsy taitaimbombona ohatran'io ka taimbombona fotsiny iaraky tantana tsy any am'zany mihitsy ahoana ny tena fomba ametrahana ny fahefana demokratika eto Madagasikara ka rehefa miteny ny vahoaka de tsy maintsy manaraka ny fahefam-pitondrana fa raha ohatran'izao miteny ny vahoaka tsy manaraka ny fahefam-pitondrana satria mbola ilay fahefam-pitondrana ny manana positra kokoa noho ilay vahoaka tompo-pahefana zany hoe miandry korotana ve zany am'ravelona ahafahany manova ny lalam-pandrenana io rehefa hoe azony anteny meran-doholona ny fahefana rehefa avy eo tokony farana hatreo am'le hoe ny savorovoroky ilatona fa tsy hoe ho tonga hatrany am' resaka hoe korotana za zany teny an'izay rehefa miresaka korotana zay manko tsika de miverina marina fa efa misy faty olona zao am' resaka fiarovana tombontsoa anina kely hitatsika reny tany any Tuliara tsy fiarovana kely resaka fisokafana na tsy fisokafana bazy anankiray fitrandrahana renan-kibon'ny tany anankiray miteraka faty olona ary za de ohatrany mba manaratra am'teny kely fa tsy raha tokantranony Tuliara rery rehefa mivoaka ny varavaranao ny raha de tsy raha tokantranonao tsony io ary ny mbola filazana fa hoe anay foko zao na anay foko zao efa nilozany toetrano drano feto Madagasikara efa malagasy daholy naiza naizy rehefa misy ain'olona latsaka aina malagasy latsaka de aina malagasy zay mafy ho an'ny malagasy rehetrarehetra ary rehefa arenan-kibon'ny tany ny resahana de tsy raha tokantranonao zany fa arenan-kibon'ny tany an'ny malagasy rehetrarehetra reo olona zany zay milaza tao Tuliara fa ray aman-dreny io tanàna io ireo nandeha ka nahafaty an'lay olo io zanaky Tuliara ne io maty io zanak'lay olona teo am'le tanàna io maty io zanany io maty io de sany ve ny teny hoe ray aman-dreny izy anefa zanan'lay mivonono ho faty ny adalany tena ho atafindamba raha milaza izy fa nanao adalana lay zaza amin'ny mahazanany azy de misy fomba ahafahana manitsy an'izany fa tsy mifantatsahana ny ainy na inona nataon'le olona de tokony zany tokony hojerena tsara zany fa lasa miresaka mampalahelo reny zavatra reny zany fa iverina am'loha hevitra mihitsy itsika zany eto Madagasikara ny tena olana am'izao fotoana zao de le mpanohitra zany lasa be loatra no mitady anaradreny rano fotsiny ny politika ny fitondrana am'izao ny ahafahany mametraka an'lay 3e mandat de maika ny azo fahefana le akapiazan'le mpanohitra de lasa tsy mifankahazo hevitra lasa lay fahefana nohatra ny lasa zava-dehibe zany tena manahirana amitsika zao lasa le fahefana ny zava-dehibe nefa fantatsika tsara fa izao zavatra mahazo atsika zao tena miteny mahitsy ny ako hoe ohatran'le afaka tenentsika le hoe tsy miady fa kobay akelika ihany de io zany tsy tokony hiafara amina raha mandrika tsy tokony hiafara amina nakorotana raha am'izao fotoana misy atsika zao situation misy atsika zao no mba samy mien'ny feon'ny fieritseretany rehetrarehetra de mino fa azo atao tsara tena tsisy olana mihitsy ny mametraka zany hoe vahaolana mahasoroka an'izao na ny fanolanana na ny tsy fandehanana ny firenena izao tena zazany olany Madagasikara nge ataotsika hoe tsy tena betsaka ny olany tena olany Madagasikara eto de ny fampianaran-janaka ny fitsaboana tena raha sendra marary am'izao fotoana zao de io olany jiro sy rano io zany ny anina de akotran'izay io tsy fankazahoana politika zavatra azo alamina zany olany jiro sy rano io ny rano manko ny tena manana azy na reny resaka hoe fambolem-bary sy ny karazany rehetrarehetra reny tafiditra ao anatin'ny resaka rano daholo reny ny tsy fahaizana amin'ny gestion de l'eau aloha eto Madagasikara 0 tena za tena miteny an'izany mihitsy ny za olona mba io kosa mba zavatra ny anarako zany momba ny rano fa ny gestion de l'eau eto Madagasikara tena 0 ny fanjakana tsy manana ministère zany tsy ministerany Jirama io fa tsy ministerany rano Sarpombona Jirama fotsiny no géren'ireo
na jirama zany nge ministèren'ny finance ministèren'ny énergie ministèren'ny rano ministèren'ny kolotsaina zany no ao anatiny eo jereany jirama iny fa io hitanao korotam-bolona be io ihany izy hatramin'ny androany eto amitsika eto nge manahirana teneniko anao raha zany manko zany tokony ho fantatry ny vahoaka hoe raha jereva tsika tsara nandritra an'izay fotoana na 2019 nakaty fotsiny ataotsika hoe enitaona koty ohatrinona ny vola natokatsika ho an'ny rano koty ohatrinona ny vola natokatsika ho an'ny fahasalamana nefa tonga any amin'ny hôpitaly ianao sahirana ny vola natokatsika ho an'ny maramila mpitandro ny filaminana ngamba raha reo mpitandro ny filaminana reo mahita hoe ty vola natokana ho anareo de tokony samy nanana ohatrinina avy de ho gaga fotsiny eo nisy anjany ve tena za tena miteny an'izany efa misy zavatra tsy mety eo ary azo alamina tsara mety iteny izy hoe nanao anjany daholo mpitondra rehetra teo aloha efa tamin'ny andron'i jesosy nisy an'izany ozy izy raha olodinina zay fanodikotonam-bola mpanjakana mety mariny zany fa zao maninona raha manomboka zao tsisy atao zay tsisy in'zany zay nge le anan'le izy andao manomboka zao tsonjovona marina le tombontsoan'ilay vahoaka tsy sarotra ho an'ny fanjakana satria tsy volan'ny fanjakana fa volan'ilay vahoaka nitsabony tena eny amin'ny hôpitaly raha marary izy tsy sarotra zany volan'ilay vahoaka no ampidirana ny zany nianatra etoana ny kaheny andoavana ny karaman'ny mpampianatra amin'ny alana ny contribution nataon'ilay vahoaka tsy sarotra zany fa tsisy miteny hoe nitadavy ianao volany amposinao na midana ianao mitady volany an-dafy any etoana an'io non tsisy miteny an'izany fa ny vola ny contribuen'le olona atao no amezana an'le izy ary zay ny manahirana atsika itsika zao nanokana vola atao hoe fond d'entretien routier ny fond d'entretien routier le entretien tsy natao potika le lalana de natao fond routier ndray sy anao lalana vaovaotsika le efa nananatsika teo zay nananatsika vola tokony nanaovana entretien tsy ny entretien avatsika potika tanteraka itsika zany tsy nanao entretien l'izy napotika azy lazayntsika fa le mpitondra talony napotika azy nefa itsika zao ny tantana an'le vola mitazona an'le vola tsy nataotsika le entretien potika le lalana de ozy isitsika ty efa nisy vola endraka ty saka anaovana entretien fa andao anaovana lalana 8 kilometra vaovao ary zany zavatra zany nge io rano tsy miditra rehetrarehetra io resana amin'ny apipa rano tsy miditra mitambatsy ny ana rehetrarehetra tsy nataotsika ny entretien somia sogria zany efa société efa tsisy tsony zany mpikarakara momba ndreny kalanina irrigation rehetrarehetra zany tsy misy an'zany tsy misy an'zany entretien zany tsony ataotsika ny entretien fotsiny resahako maika moa zany fa niasa vaovao miandro mpamatsy vola Andriamatoa raha miara-manana Jean-Pierre Iada na ny mpandrindra nationaly Front de Libération Nationale tapitra sady ny fotoanantsika nafana resaka tamin'ity androany ity maromaro ny zavatra nambaranao inona no azonao am'tinana izay ary afatra ihany koa ny mpanaraka ny fandarina zara hevitra amin'ity atoandro ity za mitodika mivoaka malagasy rehefa itsika malagasy zany no tenenina foana sy alefa be deaibe ny hoe fampindramam-bola ahafahana mamorona orinasa sy anina io anefa tsisy fanofanana de efa famotehana io ary tsy atafitatsika io satria tsika rehetrarehetra de miandrandra hitanareo tsara fa tany mana vao tsela akory teo nisy tranomay vao aingana kely maly fakomaly mahitao ny 30 volany sambory ny tany amin'ny pampisambobola microcrédit mahitao zany hoe hitatsika tsara zany fa tsy zay loatra le zava-dehibe le hoe fa findramandramana sy fankatahany ary fa misy rafitra tokony efa mipetraka ohatra zany tsisy hafa ny fanjakana eto amitsika de tsy manana mihitsy ny herizika amina fahafahana manao création ny emploi ny richesse fa de mety etra foana ho ataotsika miara-miasa mpamatsy vola ny zavatra rehetra atao eto Madagasikara ankehitriny de ankinina mpamatsy vola akanina mpiray ombinantoka ankinina tsy misy amin'ny herin'ny tenany malagasy mihitsiny zay tsy ekeny ny Front de Libération Nationale zay satria ny firenena malagasy tompoko de manana otrika arena ngeda be mihitsy reo arena nkibon'ny tany rehetrarehetra otrika arenan'ny malagasy reo afaka ahodin'ny malagasy reo afaka trandrahan'ny malagasy reo afaka ahodiny reo afaka azo amezana asa azy reo ary afaka isotomony ny ataotsika mpizahatany sy rehetrarehetra ny otrika arena eto Madagasikara ary ny olona nge tonga eto amitsika ny mahatonga atsika tsy betsaka fotsiny miasa eto de eto amitsika mbola tsy mipetraka tsara la atao hoe garantie d'investissement de matahotra ny olona manao investissement eto na ny vahiny
fa nany tompotany koa ary teneniko aminareo voaka malagasy fa tena tsy sa mampiasa ny volany eto ny olona manamboly eto zay no mahatonga an'eo vola miangona be deabe any atokantrano io de mahatonga antsika hanova vola ndray fa le izy a tokony homena an'izay hoe andao reo sur liquidité na vola matory eto Madagasikara foazina aporosihan'ireo olona manamboly eto amintsika amorona asa fa ny fanenjehana azy am'izay fomba anazy ahony le vola efa any aminy ranga fa le fomba fanenjehana azy a am'le volany amin'ny atratra raha misy manao eloko any orina zay ny tokony hoenjehtsika fa reo aloha efa manana an'le aren'reo izy avelo reo ampiasan'ny volany malalaka mba ahafahana misiny ny asa ahafahana nisy atokantrano mba manana olona miasa fa ianao ka raha misy olona ray na roa miasa ao atokantrano na kely karaha mary de fa mba misy zavatra azo hanina de mirary soa ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ary de misaotra ny semradio nanazy